ry havana ny fahasavan'ny tompontsika. Ny ten'Andriamanitra akatsika ny hafatra ry havana dia araka ny voalaza ao amin'ny Lioka 7:10. Lioka 7:10 ny andinin'ny fahafito ka hatramin'ny andininy 9:10. Ny filazantsara Lioka iry ihany ry havana no mitantara ity fampianarana izay nataon'i Jesoa ity mikasiky amin'ny fanetretena. Andeha vakitsika ny andinin'ny 9:10 ihany amin'izao ten'Andriamanitra izao manao hoe fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry ary izay manetry tena no asandratra. Teny Jesosy zany rehefa nasaina izy tao anatin'ny fanasana anankiray izay nataona olona. Nisy fariseo zany tao niaraka ny sakafo tao. Izy ity zany dia manamarina ny ten'Andriamanitra manao hoe zay afafin'ny olona no jinjainy. Zany hoe samy miandro ny vokatry nataony avokoa ny olona tsirairay avy. Zay manandra-tena no hahetry ary izay manetry tena no asanatra. Dia rehefa ry havana inona moa ny vokatry ny fanandrata-tena eto? Fanandrata-tena. Dia rehefa manokana izay atao hoe fanandrata-tena izay. Raha ny mariny ty atao hoe fanandrata-tena ity dia tena aretina izy io. Aretina mpahazo, aretina mikiky ny ankabeazan'ny olona maro ankehitriny. Ary rehefa voalaza ny Paoly apôstôly hoe any aparanany ny olona dia ho mpandoka-tena ozy izy, ho mpiavonavona. Azo ny olona zany ho mpanandra-tena, mpandoka-tena sy ny sisa. Dia izao hoe dia mampita fampianarana amin'ny alalan'ny fanoharana. Rehefa ny antrano isika tao an-tranon'ny fariseo anankiray, verina fa nisy vahiny hafa koa tonga tao. Tena fomba fanaon'ny fariseo. Fanaon'ny fariseo no fitoerana tsara indrindra mba hipetrahana. Raha vao miditra ao anatina fanasana izy. Fampakaram-bady moa miresaka eto. Misy toerana manokana izay voatokana ho an'ny olona manan-kaja. Ary toerana manokana izay atokana ho an'ny olon-tsotra. Raha misy olon-tsotra makany amin'ny toerana manan-kaja dia le hoe afindra ny tompon-dra raha. Mandana makitsy amin'ny toerana eto fa tsy toeranao eto. Iny le mahamenatra. Milingilinginy amin'ny toerana sy tokony hisy ny tena. Anoharan'i Jesoa ny fariseo zany, toetra ny fariseo izay mirehare matimaty amboninahitra. Manambony tena sy mirehare. Satria fafinaretandre ny fariseo ireo mihitsy zay ny azy ny fifaliany ho hitan'ny olona sy ho deraderen'ny olona. Volaza Mateo 7:15 manao hoe ary tia fitoerana eo aloha izy. Sy fipetrahana eo aloha amin'ny sinagoga. Sy ho arabain'ny olona eny an-tsena. Ary mba ataon'ny olona hoe rabio. Zany ny fifalian'ny fariseo. Ary tsy ny fariseo ihany ny tratrany ny aretin'izany. Tsy ny fariseo ihany ny manana izany toetra izany, toetra manambony tena. Fa isika koa indraindray mety ho tratran'izany. Tsy mahazaka toerana, tsy mahazaka andraikitra. Dia andraikitra moa andraikitra ambonimbony izay nomena. Fa mizaozao, te hisandratra sy te hisongadina. Ary rehefa tsy hasandratra sy tsy hasongadina dia zay le hoe midera-tena. Midera-tena na manandra-tena. Mampiakatra ny tena ho ambony rehefa tsy hampiakarin'ny olona. Manandra-tena moa zany dikana hoe aleon'ny olona no hanandratra anao. Fa tsy anao akory no manandratra ny tenanao. Marina fa nisy rafitra misy anambaratonga eo amin'ny fiarahamonina. Ny olona manan-kaja matetika dia rehefa monjy fanasana, izy ny tonga voalohany manan-kaja sany tsy manan-kaja
tsy manakaja tonga voaloha fa ny olona manakaja faraparany vao tonga ary fara mihitsy ny manakaja indrindra dia farany izy vao miditra farany karaha ny toeran'ilay manakaja indrindra lalainao dia ianao lasa ndana mipetraka riarina rehefa tsy toeranao eto tsy midika akory zany hoe rehefa alady marina dia petrahany rinany daholy tsy mandray rabaka teny eto tsika zavatra fa mihitsy ny resaka eto Andriamanitra mahita zany re matsy dia atao hoe fanetretena ahitraitra ozy izy ny voalazan'ny Kolosianina teo ahitraitra hoe misy toerana malalaka tokony hipetrahana ty dia lasa ianao any ariana dia patrony dekona mandrosoa ty fa alao za ty andra tsy hitovy mihitsy zany fa le tempo mihitsy tempon'ny fariseo zay ty mirehare manambony tena ry havana miandra amin'ny tompo mila mitandrina sika sao dia tratran'izany aretim-boninahitra zany hoy ny apôstôly Paoly hoe ny fahalalana dia mampieboebo fa ny fitiavana ny mampandroso kotandremo sao afa-baraka aleo ny hafa no hanandratra anao misy heviny ara-panahy moa ry havan'izany ten'Andriamanitra zany Andriamanitra ny tompony fanasana manomana fampakaram-bady ny olona mpanandra-tena dia tsy mendrika andova zany fiainatsambatra omen'Andriamanitra zany tandremo ry havana fa ny toerana misy anao amin'ny fiarahamonina dia tsy ampireharehanao zany ka tonga anao anelikilika sy anambanin'ny hafa fa fahavoazana fahampitena fahalavona zany ny vokatry ny fanandra-tena eto mitovy tena amin'ilay hoe ny lohasa mitotofana ary ny tendrombohitra atao inona ahetry fahavoazana tsy roa matany fahavoazana ara-panahy zay ny toeram-bara amin'izany ianao efa milingilinginy ambony ary midaraboka ary ambany ary efa mba invité ihany ao amin'ny fanasana tsy mahay mipetraka ry havana etra amin'ny tompo mitoy ingely fanoharana hoe raha manasy olona ianao dia aza ny olona mitovy aminao no asainao dia avaly ianao fandana ozy asao ny malahelo sy ny tsy mahavaly ianao zany asaina zany ny endritry ny fanetreteny zany aza manambony tena hoe ny azy mitovy amiko ihany zay mahavaly soa ihany fa jereo ny malahelo sy ny tsy mahavaly ny vokatry ny fanandra-tena dia fahalavona inona ny mahatonga ny fahalavona ny firehariana ny fisehosehoana ny fiavonavonana any hoe tsy mety mandray hianatra ny olona miavonavona koa zany ny vokatry ny fanandra-tena teo azo ny fanjakany lanitra ave anao tahita toerana tsara ave anao aleo ny hafa nanome zany aleo Andriamanitra zay mahalala no anomeanao zany toerana zany toeram-boninahitra no omen'Andriamanitra ny olona manery tena zany ry havana fidirantsika fizarana faharoa inona kosa ny vokatry ny fanetretena moa ilesany zany amin'ity volanyity Jesoa le mpanetretena Andriamanitra manery tena ny teny fototra milaza natao hoe fanetretena dia zao fihetsika ambany tsy mirehare ary metehitra amin'Andriamanitra fa tsy metehitra amin'ny tenany zay ny tenin'ny apôstôly Paoly hoe ny fanetretenan'i Jesoa dia nasehony hoe mba hanao ny sitrapony rainy izy ny voambolana latinina milaza ny amin'ny fanetretena dia milaza ny hoe ambany na hoe tsotra aza dika koa hoe mandady tena ambany dia ambany zany tsy manandra-tena zany dikany hoe manetry tena eto tsara ho fatatsika zany fanetretena eo anatrehan'Andriamanitra dia ny fahatsapanany hoe tokan'Andriamanitra ambony Andriamanitra ary ny olombelona dia malemy tsy mahavita na inona na inona dia hoy ihany Jakoba manao hoe manetretena eo anatrehan'ny tompo dia hanandratra anareo izy Jakoba 4:4 manetretena anatrehan'ny tompo fa eo anatrehan'ny hafa koa dia lainy zany fanetretena zany mampiseho toetra zay tony zay tsy mitady voninahitra na tsy miady voninahitra
Hoy ny apôstôly Paoly manao hoe Filipianina 2:2-3 aza manao na inona aditrako amin'ny dikateny ambonina izy raha sesiky ny fifampiandaniana sy ny filandera foana. Aza manao na inona raha ohatra ka filandera zay nanao foana zavatra fa samy manetry tena manoloana namana ary eo ka samy manao ny namana ho ambony no ny tena. Aza manao inona zany raha resaka fifandirana resaka frère ihany fa amin'ny fanetretena dia very aloha ny hafa ho ambony no ny tenanao. Ry havana rehetra amin'ny tompo, ny olona mpanetry tena dia olona mahay mametraka ny tenany, mametraka ny hafa ho ambony no izy aza, olona tsy pilasitraka manolony zany, olona mpanome voninahitra an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra tompon'ny fanasana. Zay le hoe isika koa dia manana ny sain'i Kristy, olona mahay manetry tena. Sain'i Kristy zany dia Filipianina 2:2-5 aoka ao aminareo zao sainy zao izy mamokany 2:5. Jesoa Kristy nampilahatra ny tenany amin'ny olona mpanota fa tsy nanambony tena ilahatra amin'Andriamanitra na dia zany tokoa azy izy. Ny fahafatesany fanetreteny zany, ny tranomby fanetreteny zany. Tandremo ny fihetsika ravana, tsy olona tonga hotom-pona isika fa tonga mbany inona mba hanompo. Zay le hoe olona tsy miandro arabaina isika fa miarahaba, tsy miandro omena fa mpanome. Raha avy ny tompo hitsarantsika amin'ny andro farany dia zao, tsy misy anjara toerana ho an'ny mpiavonavona, mipréare, manandra-tena ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny olona feno fanetretena no anomanan'Andriamanitra fiainana tsara lavitra. Miandry ianao ao an-danitra ny toeram-boninahitra ao. Efa tsy zany ny katsahina ho etỳ an-tany fa ny fanetretena. Kristina tany amin'ny faran'izay ambany indrindra fa nataon'Andriamanitra ambony indrindiza. Zao nge ny teny fanevantsika ho an'Andriamanitra ireriny inona voninahitra. Ka ny aneo ny voninahitr'Andriamanitra zay no antony havelomanao. Fa ny tsy ampiseho ny voninahitra ao. Inona moa izay voninahitra kely anananao raha mitaha ny voninahitr'Andriamanitra? Sarovy tsara ry havana fa ny aja sy ny voninahitra zany dia zavatra omeny zany. Raha manasa olona dia ny olona no manome anao aja, manome voninahitra fa tsy hoe mba ome aja, mba ome voninahitra fa zangy ohatran'izao. Ny olona no manome anao, ny olona mametraka ny anjara-toerana tokony ao. Ny olombelona aza mahay an'izany hoe raha andria tokony ohatran'izao izy, tokony eto maika ave fa Andriamanitra mahalala ny ao am-potsy miloaka, mahalala ny fihetrenao izy. Hoy ny teniny hoe engane mba ho aminao zao teny zao hoe ny sakaiza mandro soa eo aloha kokoa. Ry sakaiza midira amin'ny fifalian'ny tomponao, aza mihevitra ho lehibe ry havana, andeha lahatra amin'ny madinika, andeha anetry tena. Maiza manome voninahitra an'Andriamanitra. Farany ry havana, tokana ny modeliny zay natao hoe fanetreteny zany. Tsy izy akory fa Andriamanitra. Raha tia anetry teny ianao, tsy zavatra ianarana akoriny zany hoe mahazo tena amboninahitra zany fa omeny zany, fa ny manetry tena no ianarana. Tahaka ny hoe ny fiafiana nge no ianarany, fa ny fiadanana eo azy zany. Izy akory tsy mahay miadana fa ny miafy no ianarana, ny mandady no ianarana fa tsy ny mandeha mitsotra. Eo azy zany. Jereo le Andriamanitra masina azo be voninahitra fa nietry izy, kanefa sanatry tsy nampihitsana ny voninahitra zany. Manetry tena dia anandratra nareo ny tompony. Fa sarotra ho an'ny olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra, sarotra ho an'ny olona tsy feno ny ten'Andriamanitra ny manetry tena. Sarotra ho azy. Zay le hoe ny olona pokaty, ny tapany ihany ho sika ny maninona no mikobany. Ny olona tsy manana ny fanan'Andriamanitra, ny olona tsy voky ten'Andriamanitra
tsy afaka handady mihitsy, tsy afaka hanompo, tsy afaka hanompo ny namany, tsy afaka hanompo an'Andriamanitra raha tsy voko ny tenin'Andriamanitra ianao, feno ny fanahy masina ianao. Raha tia aneriteny ianao ravana, aoka ho feno ny fanahy, aoka ho feno ny tenin'Andriamanitra ianao. Ary tsarovy tsara ihany koa fa zany faneriteny zany tsy velony zany raha tsy ao anatin'ny fiombonana, ao anatin'ny fifankatiavana. Eo no tana hoe tena maneriteny ianao. Raha ianao rery ny ao an-tranonao ao tsisy tena manao mihitsy maneritena mihitsy le rangahy iny fa izy rery no anaty trano. Tsy zany, fa ao anatin'ny fiombonana, ao anatin'ny fifankatiavana no isin'izany faneriteny zany. Zay le hoe miraisa saina aza mihevitra iavinavina fa aoka ho zatra amin'ny fietena ianareo. Ka aty anatin'ny fiangonana misehatra hafanao mianatra zany fanorateny zany, manompo an'Andriamanitra, manana anjara ndraikitra amin'ny fanompoana ny tompo rehefa namalala. Dia tsy menatra ve tokoa ve isika ny hoe tsy manonko tena ve isika ny hoe lay Andriamanitra be voninahitra azy nanasa ny tongotry ny mpianatra, nidina tia-tany nihetry. Iza moa isika no hanandra-tena, ny fanoratena hanompo, ny fietrena toetra takina amintsika andavana malala. Dia raha vitanao zany rehetra zany, omen'Andriamanitra toeram-boninahitra ianao, voninahitra omen'Andriamanitra, tsy ho tadiavinao zany fa omen'Andriamanitra anao rehefa zatra amin'ny fietrenanao. N'Andriamanitra ny voninahitra ao manao ny fiadanany. Amen.